Nanome heviny ankolafy iratsiraka izay soloten'ny lehibe ny mody ny professeur Ange Andrinarsoa taoriana famindram-pahefana izay nitontosain'ny filohan'ny FFKM sy ny fanambarana nataon'ny filoha vaovao dia ny monseigneur Audange zanak'olona izany. Miandrandra zavatra maro tokoa ny mpanao politika indrindra ireo avy amin'ny antoko mpanohitra taorianan'izany fanambarana izany. Novara Manantsoa sy Christian Kondramanga. Efa niteny foana izay tsy manana zavatra ambara rehefa tonga ny fihaonana tampony manana ny hevitra ambarany ny ankolafy ratsiraka misy fotoan'izao zay tsy misy zavatra tena fa dia manantena ary matoky faizotra arak'izay fitondrany ray aman-dreny ampanatitra dia tsara fa tany gabron président Ratsiraka ny teny hoe iangaviana ny ray aman-dreny ampiantso ny ankolafy rehetra dia ifampidinika ary ihaona sy zavatra zany efa ao anatin'le dingana ataon'jareo zao zay misy fotoana zay heverina fa Andriamanitra moa manao ny asa ary izy no heveritsika izay le teny totena tonte hoe fatokinao an'Andriamanitra no anatanterahana ny asa hoy izy heveriko fa izay no heverina fa antanteraka izay zavatra tokony atao.